tonga eto amin'ny fotoana ny fanomezana antsika rivijery ajaina amin'izao takarivany alatsinainy fa 7 ny volana novambra 2024 izao fotoana izay anarano indray ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra matv miaraka tompoko lafinaritra tompoko vavy manasantsika ny tokantrano any anaraka hatramin'ny farany izao fotoana ny fampalalam-baovaontsika izao mahakasika indrindra ny vaovao fandraisantsika ny fianarana tampony francophonie sy ny fampianarana ary no isantarantsika izao vaovao izao isy ny fampiatona ny fampianarana ny sekoly mpanjakana ny raiky amby roapolo ka hatramin'ny 5 novambra izao fanomanana sy fandraisana ny fivoriana tampony francophonie manoloana ny ayaindreo ray aman-dreny ny mpianatra amin'ny fanatotosana ny fandaharam-piampianarana dia nitondra fanazavana mahakasika izay indrindra ny ministry ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Paul Rapary. Tsy misy ahina ny fizoran'ny fandaharam-pianaran'ny mpianatra ny fatapahana fohy mandritra ny fanomanana ny fandraisana ny fivoriana tampon'ny firenena amin'ny teny ampahana manontolo ny teny frantsay raha ny fanazavana no ety ny ministra ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Paul Rapary androany. Izy io dia efa voakajy sy voarindra hatramin'ny herintaona lasa ny dikan'izay dia aza matahorantsika ray aman-dreny mpianatra fa tena voahaja tsara ny fotoana rehetra sy andalovany ankizany tsekoly tsy misy miena tsy misy nampiana fa kosa fandaminana anatin'ny fotsiny ny ministera raha tokony isy pause vacances de Toussaint io zany tsy misy an'izay tsony amin'ity ary dia mahazo mihinana reo fa dia ao anatin'ny fandaminana matipaika izany rehetra izany. Mazava kosa ny ministra fa efa manana ny fandaminana manokana ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana ao anatin'izao toetra raha izao. Ny amin'ny sekoly tsy miankina indray dia misy zany fandaminana manokana andrareo ihany koa fantatsika fa sekoly tsy miankana dia rinditra aloha ihany koa teo amin'ny fidirana tamin'ity taona ity dia anjara andrarona zany mandamina zareo moa nisy nanao ny vacances de Toussaint misy ihany koa ny tsy nanao anjaran'ny sekoly tsy miankina no mahita ny tokony ianarana sy mianatra ao anatin'io période 25-25 io satria dia fandaminana dia miankina amin'ny fanjakana manapetraksika hatramin'izao. Marina fa misy ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana nefa nanapa-kevitra ny ampiato ny fampianarana manomboka amin'ny zoma faha 20 ny volana novambra ho avy izao.